SILAM-PANAHIN'AVELO. Itsikino ahoana zash bebe mba arao maso kely angeretsy ho tsara masolenana tagniko io a andeha montsy fivorian'ny mpiandro mantsy ah io ay de mety elaela zany bebe no any ie mety aharitraritra mihitsy satria mbola mango tokantrano anaovana asa sy fampaherezana ihany koa zay avy eo fa zao e rehefa hitandreo hoe malemilemy fotsiny le izy a de karakarao asivo saosy voatabia sy tongolo de arotsay eo mbola misy ambiny eo anaty aronao eny ary de tandremo sao varindala eo de ritra be eo io a atao ronorono mantsy io eny rery bebe a iza koa moa ny lalao iaraka amiko e le tomodiny ome matamana aty zao de ofitaiko ay de zay ary aloha fa lasa e mafitasoany ihany e ji ary iny zany soratany bebe ao zany to manisakandrina mihitsy koto mifandaniana rehetra sy ireo lisitra ireo entana tokony hovidiana amin'ny famahana amin'ny mpanao raharaha tsy tia ay tokoa moa efa waketsa le tambary ery avaran-tanàna ie amin'ny herinandro hoe mba jereko ay e ary sambatra be foana nge zany mpanao raharaha amin'ny bebe zany e inona daholo zao reto raha olo-kafa zao ny tompony raharaha io marina raha tsy nyriatiny tamikatsaka sy mangaso fa ny bebe to ohatra mihinan-kena foana ka atao reto zay mety rehefa mbola misy ety manana rehefa tena tsy manana be a tsy mba hiafiafy amin'ny katsaka sy mangazo eo ihany zareo ie zay mety re atao e fa za aloha andeha ameny sy mivetivety a mbola misy zavatra ho atao kokoa manko rehefa avy eo ay ndeha ary e ndry endry raha samy zazany a iny zavoko iny a tsy mba manakitariany ankizy anitadia zany fa vao mirava avy mianatra de tonga de mamatana ty an-trano manampy areny be ho sambatra izy sy zay ho vadiny any orena raha tsy miova amin'izao toetran'izao izy misy trobaka konga amin'ity sindray ty ka miraraka eto amin'ny androko daholo ny rano aleo aloha mpifamadihana mihitsy reto le miteteny ho entina amin'ny tanana fa tia indray zany no loloavina zay oaye azo misy olona mitsora nge itsy aloha itsy zany e lehilahy raha mifandiniako azy manatrika any ambany andrefana ny foana izy zany mba inona azo mahafariana azy ao sa kosa mandinika an'io masoandro milentika io tovilatoko manao akanjo fotsy ambony ambany bory tanana le ambony ary tena madio be tsy misy petina angezany akanjo eny akodin'izany e mahakaka kely fotsiny de ty sady tsy mikapany tsy mikiraro tsy kiariny angamba hoe mandinika azy fa nirika tiako izy ay e tsara tarian'izay olona re zao mibika montsy ambakan'izany fa tena fanentana tsara amin'le endriny manahoany ianao andray sady fitsiky ny teo am-piara-pana mampabo ery aleo tiana tseny fa soa hivalana eo ny feoako zay vao afa-baraka eto maika be mihitsy angenao zany e sa aleo rangafaliana ihany sady mandeha salama tompoko ie somary maikamaika kely kay tafotoana marina kay tena saika botraka tamin'ny tany hatramin'le siny loloaviko tsy naninona ve ianao sa kosa lory tovila tsara tare de tsy lasa aminao mihitsy hoe nararo be le tongotry tafotohan'ny vato teo e aleo kosa itentsony fa ny amenarako azy ty afaty a so ihany fa tsy nanantony izy de aleo amin'izay hijery lalana tsara ka mba iza loatra
reny tovolahy hitako ankeo ariviny e. Toa sambako mantsy nahita izay tetỳ amin'ny manodidina tetỳ. Sa kosa vahiny? Dia mba inona no nataony teo? Sa ny andry olona? Ina ko ary ty ataoko. Lozako mandefa fisainana amin'izany fotsiny. Sao tsy nisy fianarana lesona vanina. Aleo angamba kombona amin'izay tika ity dia atorika. Raha hita tory moa izany. Manaraka hifantoka kokoa fa ny andro any aloha izany efa tsy nisy tokotany. Ny olana koa ange dia toa tsy mety tafala ato an-dohako izany mihitsy ilay endriny. Indrindra moa fa ilay fitsiky malefaka iny. Ary mba ny ravalotsy toy ny mazatra ingenareo izany androany hariva e? Ie, nanao lazadiny izay raha ny tena marina ary bebe dia mahazo mandeha izay mavita. Ay! Fa tonga dia andeha atsaka angamba ary bebe sitrany e mba afianko melony sy ny be fasiana rano dia mba manam-potoana kely anaovana zavatra hafa rehefa avy eo amin'ny efatr'ora mantsy izao. Dia tsy mba hipetrapetraka kely akory ve rehefa vao avy mametraka kitapo dia amiza tena atsaka indray e? Rehefa avy any re za afaka miala sasatra tsara. Eny ary rehefa izay nitandreko fa metiko. Za aloha andeha hanamboatra hankisoa e. Lasatra aloha e. Za ve ho amin'ny manonofo sa ty siny be ty mihitsy tsy mety feno e. Efa impiry miverina zay fa mbola eo amin'ny atsasany any. Sa kosa nangala amin'ny bebe namezana ny kisoa. Kena moa izany fa mitovy amin'ny tsy ny ravaloha ihany. Eny e, tsy manina fa za raha toy tsy dia mahatsiaro fizana loatra. Seraka ihany amin'ny farany. Dia ngamba amin'ny farany dia tsy hiverina intsony aka. Aleo aloha kaina kely mihitsy. Teto ilay toerana anjoroan'ilay tovolahy ariva iny. Tamin'ny talata moa iny. Ie, sady ora toy izao mihitsy. Aleo hoe mba hanandrana hipetraka kely eto. Oay e! Mahatazana niny afoana sy lohasainy ambany indrefana rehetra iny ka eto. Avy toerana kotsinako. Mety nandinika an'izao fary mahafinaritra be izao izany nahavariana an'ilay tovolahy iny teto. Manahoana ianao? Andriamanitra! Ianao koa manaitraka? Saika antsanona hatramin'ny fitempony foko. Miala tsiny ary raha toa ka nanaitra ny fahatongavako e. Izany rehefa variana loatra dia tsy nahatsikaritra hoe ianao efa mijoro teto akaiko teto a. Zato aloha no anarako e. Sao izany indrindra hitsikina vao tsy afa miala tsony. Ay, faly mahafantatra an'zato. Hitsikina kosa ny fiantsoa. Hitsikina? Ary izy tsara anarana. Tsara toy ny endriny ihany moa izany e. Manao izay amenatra koa ty tovolahy ty ka. Ary reto takolaka ao ato mibaramena be. Sa efa toy izao foana ireo? Ie, mantsy e. Ary ianao ty kay sarokenatra be a. Dia mbola iomezanao ihany ny olona. Eto koa vao mandinika fa palitao sy velondrirana mainty indray no nanaovany. Dia reny ve izany no akanjo fitenany? Olona andeha iangona marina ny tsy hitako. Dia maninona nefa ny saberana amin'ny kiraro. Eto koa reto tongony e. Ohatrany hoe hitantaratra amin'ny alalan'ny tongotra izany fa manan-katao be ry zareo. Atao variana be hoa hitsikina mandinika ny tongotro e. Ka mba manontany fotsiny aho hoe tsy mba marary ve ny faladianao mandeha tsy mikiraro toy izao?
toa malefaka be mantsy raha fandaniako ny tongotrako. Efa zatra mandeha tsy mikiraro re sady mahatsara ny fahasalamana koa nge hono ny fandehanana tsy mikiraro Marina tokoa aloha izany e. Manatombo izay mipetraka aty ambanivohitra amin'ny fahasalamana satria efa zatra mandehandeha tsy mikapy fa hono tokoa raha tsy madiso. Ahoana Ritsikina? Fa iny angao hainao sa manao fialan-tsasatra? Vao indroa amin'izao fotoanantsika izao mantsy nahitako anao tetỳ amin'ny manodidina tetỳ. Ay ve, tsy dia tena hoe vahiny loatra ka. Tia mantsy ny tanindrazanay izany hoe tany andrenivohitra niteraka dia tany koa ny nalehibe mandalo fotsiny izany ianao no aty efa tia foana amin'izay ka. Fa aiza ho aiza izany nareo no mipetraka? Iry ambony atsimo ery no misy ny tranonay. Ambony atsimo? Eny ambony atsimo aiza aiza moa izany? Fasana angeny hoeny sao amindringa mera? Fianakavian'ny zareo izany ianao eo atsinanan'ireo fasan'ireo mantsy ny tranony. Fa ianao ve izany tsy maintsy makety foana isan'andro azafady aloha fa ohatra be atikadina be rehefa talata sy lakamisy amin'ny ora toy izao ihany ka. Fa maninona ny tsy maintsy hoe amin'ireo andro ireo ihany ka amin'ireo any manam-potoanako. Eny samy manana ny manahirana azy tokoa aloha ny tsirairay fa ay ve no tia miresaka be toy izao ihany nefa dia saika tsy nivalinao mihitsy ny arahabako tamin'ny afako maly ariva. Ka mbola tsy fantatro kosa nge ianao tamin'iny na ny anaranao aza mbola baraingo tamiko. Fa amin'izao efa lasa tsoraka. Ianao koa mahita lazaina ka. Raha ny tena marina koa dia sarotony bebe raha vao resaka lehilahy izany dia izay no nahatonga ny atakataka fa azo omenao ty. Azoko tsara ka. Fa ao amin'ny bebe anareo izany ianao no mipetraka? Any Antananarivo any nenay no mipetraka. Fony kely dia efa nakafy tontolo ambanivohitra dia izao lasa mipetraka aty izao mihitsy. Dia tsy mba malahelo any neninareo mihitsy ve? Misy fotoana izy midina aty ihany ka. Sady tsy dia malahelo firy satria efa io bebe mameno ny banka. Mandeha be izany fotoana izany. Efa ho dify ry ny masoandro. Satry foana hitafatafa aminao eto ron-jato fa aleo angamba aloha andeha amin'izay ka. Sao dia ho bedy aty. Omendalana renao raha andeha. Za kosa mbola hijanona eto ary miandro ny fandalovanao eto foana. Eny ary mandrapitafa indray. Mba inona hono nahavariana andriko tany ampatsakana tany sady tsy efa fianao trany amin'ny molony ve moa ilay siny be eo nefa indrito mbola mivimbina rosiny ihany. Fianao trany amin'ny molony? Otry toa efa feno tokoa. Fa ahoana koa ary izany? Variana loatra koa angamba indrika ka tsy nahatazana hoe hatraizany rano ao anatin'ilay siniko. Angamba izany koa angamba nao le andrefa diso mazoto loatra koa. Mba tsiditro ihany re tsy ny aina. Babonao ny foko fa babonao efa babo tsotry izao ity ao anjakao afoko anao ny amiko omeko anao. Tsy ahitan-jato indray azany any io hariva satria raraka amin'ny falazany dia andro talata sy alakamisy ihany izy manam-potoana. Dia inona moa izany fa tonga dia lala modiko. Ary mba inona ireo zavatra tazako somary mangirana kely amin'ilay toerana fitazatazan-jato io.
Raso atonko eny mihitsy. Oay, torosy mena mitorehitra tsara tarehy. Ary manitra be ke izy zany e. Manitra ny fofon-dranomanitra ny zato. Aleo rangahy alaina teo entina mody aho. Ataoko mantsy fa iza no nametraka an'ity teto aho. Satria fantany fa tsy maintsy andalo eto aho. Aleo katsikajina ihany sao miendako eo mifelany dia simba ny endriny. Dia atao ahoana re zany ity e? Sa aleo rangahy tadiavana tavoahangy aho. Tapahana dia avy eo asiana rano. Ataoko ty rozy tsara tarehy be ty. Amin'izay mba tsy mora lositra sy tsy mitsapelana. Afengo atsy anatin'izy sarona karona fasiko fesy fanjaitrisy avy eo. Mba tsy abe fantaniana ny bebe ny afiaviany ty. Ay vendriko efa ato e. Ary tsy karotro mihitsy ny dirandriko teo a. Bebe koa manaitraka. Ndraso aloha alaina kely indray ilay rozy mena tany amin'nzato iny alohan'ny atorina. Nzato. Samba fantatro mantsy fa lasa raiky pity aminao ty fo kely koa. Mety ho tia ihany koa ve zao ianao e? Mbola kamantatra. Ingany mba ho marina ny eritreritro hoe isolo favanao anambara ny fitiavanao ano antony nametrahanao an'ity teo. Tsy ho afa-pony faratsy ny favanao mihitsy nireko mitonona andreo teny telo ireo. Nzato. Itsikina. Itsikina. Ahoana ry bebe? Ndraiky ve hoa alina tsy mba naheny fofona vafy. Fofona? Fofon'inona? Fofona vatim-biby zany raha ny fahenoko azy a. Tena tsy nahita toro mihitsy ange ahy. Nararatra amin'ny lohako mihitsy. Dia tsy mba maheno an'izany indray aka. Fa malala tamin'ny firy maheno ny bebe an'izany? Tamin'ny 12 alina teo angamba. Mba maheno koa ny oro ny bebe zany ka. Efa amin'ny 12 alina mbola maheno fofona ihany. Saza angamba tamin'izany efa tany amin'ny lanitra fahafito raha akaiky indrindrako. Na izaho koa aza mba gagako. Mahery loatra le izy dia manaitra mandry. Anao fanadiovana fobe eny ato an-trano mihitsy angamba raha pitsoko. Sao mantsy misy fatim-biby tavela any. Raha mba tsy nianatra zao raha pitsy dia mba afaka nanampy amin'ny bebe. Ao rehefa ataoko miadana eo e. Ao hoe alaina kely indray ilay rozy alohan'ny andehanana hianatra. Mbola manitra be foana ilay izy hatramin'izao. Ilay rozy koa moa toa tsy niova mihitsy kanefa efa firy andro sany nampirimako azy tato. Sa no ilay raha misoloko isan'andro? Aleo aloha atao eto am-baravarankely eto indray ity amin'izay mba mahazo ny tara-pahazavany masoandro ka. Takonana tsara ato ambadika ity lamba-mbaravarankely ity fotsiny amin'izay tsy tazana aty anatiny. Say dia aleo andeha hianatra amin'izay fa toa lozako mandrevy fotsiny eto ka. Lany aika mihitsy any zavazavany tany rehetra tany fa tena tsy nisy nafatana totozo ray ary tato otrano tato. Kanefa avy ay zary le fofony. Ny tena mahagaga koa dia le izy tsy eno raha tsy amin'ny alimbe evo amin'ny 12. Sa aleo indray hoe hiditra ato amin'ny efitrano itsikina ato. Tato mantsy ny tsy mbola ny savaiko. Tena aviato. Aviato amin'ny efitrano itsikina ato mihitsy izany fofona tsy zaka izany ka. Fa mitapinina koa ny orinikala kely iny tsy maheno an'izany fofona manepotra be izany. Avy ay zary izy izany. Tsy
tsy misy ninonino ny ty anjorotrano ity ndraso hoe jereko so mba hato ambany fandrinato tsy misy ary aty ambaravarakely aty ary iny ty zavatra ao anaty tapatavoangy misy rano ty rozy angamby izy zany zavatra efa alohabe tono ny andro itsikina dia mbola tehirizina ato ihany sady ny ato andraso hoe alaina voatsindrina marina ny tanako ay misy tsely manindrona be le izy kay maninona koa azy zazany tohatra mifanina tampoka teo bebe bebe mba laisaiza koa ary bebe to sady tsy tazako to ivelany taony sy ato tranoko zany izy dina lehany nefa manina tsy nidina ny trano tsy fomba mihitsy zao ka andriamanitro fa tao mitsitra be tao migorotony bebe bebe fa nanina tato ianao tsy fa tsy le rozy no menjato avy ty latsaka mikorodina eto ty ary lobenga izy zany tsy tola nahitako azy taloha nianatra teo aleo aloha iantsola so manino eo bebe ka misahirana rereto niakatra be tampoka hono nitositra ny bebe malo ozy ny dokotera dia izay no nahatonga anao tsy natsiaro tena zay tokoa no lazainy tamiko teo nefa nge reto tsy hitako hoe inona ny zavatra tsy ara-dalàna natokona no hoaniko ka nitarika an'izany za moa dia gagako sady fomba ny bebe loatra zany kitoratorany zany sa kosa reraka noho le fanadiovana trano mety zay tokoa angamba tsy dia mahagaga koa nge zany efa mandroso tsy nona ny tono fa mba efa manao ana tokoa aloha bebe izao to tsy dia tsapako misy ovana firy rehetra mbola matsiaro fanimpanina zany foana na dia efa nihinana an'ireo fanafodiny meny dokotera azy zany ve fa ahoana tokoa ary zany fa izao tokoa rehetra ahoana ary bebe mba mandehany riko any amin'ny président fiangonana dia mba saivo misy mpiandro mandeha aty raha afaka moa pastera dia vao maika tsara mpiandro sy pastera atao inona ahoana koa ary zany fanontaniandriko zany hivavaka sy anome fampahiarezana rehefa haninona andray ka ohatra ny hafaafako eny ary raha tsy maninona zany bebe zao dia hoeny amin'ny président vetivety fa mba ampidiny ranokely amin'io kompio aloha rehetra sitranay mba mangatsitsika mandra-pisotroko azy eny ary ohatra mampatahotra koa bebe ty ka tsy ahotsy ahoana eo dia hoe etsona mpiandro sy pastera nefa lesel efa lavitra ny sainy mety hoe tsy afa mialamina angamy zany amin'ny mahampiandry azy reto ary ny sakafonao ry bebe dia io ny rano misaotra rehetra dia mahazo to fa izy ndriko ny sakafo ao an-dakozia maninona raha mba entina ty dia ato sika ny mihinana indraso ary alaiko vetivety fa manino ianao ry bebe ngakofony ohatra ny sepitra be tsy afa mihaina vetivety teo ary etsikina andrekako sepitra aleo zany atsoko amin'ity findaiko ty nkana ny dokotera ka izy mantsy ny tena hoe atsoy aho raha miverina ny toy izao allo dokotera emilina itsikina zafiny bebe voahirana ihany mba maka ny satrany vetivety reno azafady indrindra fa tsy afa miana tsara indray bebe azafady indrindra fa mba inona loatra resy tompo mahazo amin'ny bebe ity fa nympanina aloha tamin'ny voalohany dia avy eo sepotsepitra sao indray tsy mahavita ny teny firy
izy koa moa amin'izany tsy manaiky misy amin'ny antsoina ny zananidina tiako. Aza misahirana midina tio fa tsy maintsy ho sitrana izy. Nefa inona kory io? Izay tokoa angamba ilay hoe kirinoditra. Atao kanefa fa tsy maintsy hidina tia ireo zanan'ireo na tiana tsy tiana. Na dia hoe voaingana aza ry zareo nandalo taty. Oe, ay tokoa moa tia rosy tia mbola tavela tato. Maina tanteraka izy ity sady tsy misy lokony tsoky. Nefa saika ho ketoako ao anaty cahier de souvenir. Aleo rangarina amin'izay a. Sady efa tsy misy fofona tsony koa. Njato. Lasa njorom-bala momba azy fa sahira-tsaina loatra tamin'ny fahasalaman-bebe a. Tsy maintsy andalo any ara-bitsalaka misy amin'ity miora. Tia hita azy mafy azy any. Bebe, fangaino hoe fa navita ny arina sahady? Za nga manenina tsony e. Zay ngely nolazaiko tamin'ireo hoe tsy maintsy sitrana ho ahy e. Mba fahagagana indray zao ka. Eny e, isorana ny tompo. Zay le hoe tsy misy tsy vita mivavaka rehetra a. Ny fitadafara vao niantso ateo mihitsy hoe tsy maintsy hanapaka ny asany mba hafahamidina ty hijery amin'ny bebe. Dia tenena izy hoe aza misahirana olona efa fahasalama tsara bebe. Mora manam-potoana mangena moa izy bisotra an'izany izy. Hitsikina ary zao indray ianao vao nandalo a. Sa ve adino sady amin'ny fisiko? Njato, aiza kosa e. Aza manafara hainao indray tsy adinoko izany mihitsy. Mahatsiaro anao foana za isaky ny mandalo etoko. Mandalo matetika etoko mantsy rehefa matsaka e. Izany hoe amin'ny ora tsy mahito anao. Narary mantsy bebe ka sy maro nikorotana kely ny fandaharam-potoanako. Indraindray za tsy miverina mianatra mihitsy fa manara-maso ny fahasalamana. Izany ve? Fa narary iny izy dia efa sitrana? Tsy dia haiko loatra rery Njato a. Aretina antitra araka ny filazany tokoa ngamba. Fa efa tsy maninona tsony izy amin'izao ka efa matanja be noho ny teo aloha. Ay, tsara be koa izany ka. Ie, vaovao any aminao nandritra izay fotoana fotsiny an'izay. Fa hono a? Voarainao ve le rozy mena napetrako teto iny? Voaraiko somatsara ka. Tsy izany eritreritry fa avy any aminao tokoa iny. Fa le antony nametrahanao azy teo a no mbola mampametraka anontaniana hatramin'izao e. Misy heviny manokana ve sa? Misy heviny mihitsy ka. Ary tsy saritakarina. Nomeko anao iny rozy mena iny ry Tsikina mba marika ny fitiavako anao a. Tsy tandrotandroko fa lasa tiako ianao. Njato, tena marina ve izany lazainao izany sa vazivazy fotsiny? Fa mandainga angasa ny vazivazy ny fahitanao aka. Izany akory no tiako lazaina ka. Fa za mihitsy angamba mitady tsy iny. Sao dia manofy aza. Tsy miaina anatinao velively ianao ry Tsikina. Tontolo tena izy no misy antsika. Ka ahoana? Ekenao ve ny ho SILAM-PANAHIN'AVELO? Ekeko ry Njato a. Manaiky no SILAM-PANAHIN'AVELO a. Tsy asiako fieritreretana lavatsony e. Satria tamin'ny fotoana nahitako anao voalohany iny dia efa namaivay tao am-poko ny fitiavana anao. Izany tokoa ve? Eny ry Njato a. Za koa zange efa elany naniry amboraka amin'ny tato am-poko e. Tanteraka ihany moa izany androany. Tena faly be ary Njato a. Tsy hitako izay fomba nehoky ny hafaliako. Tia mihananao mafy be mafy azy zany. Azoko atao ve? Tsy aleo ve ry Tsikina rehefa mafy tsara ny fifamatorana misy eo amintsika
miditra amin'izany fifampikasoana zany ny fifampikasoana mantsy matetika mihitatra tsikelikely ka mitarika ho any amin'ny fakapanahy aza atao mahagaganao loatra re zany fanapahan-kevitro zany ho fanatsako anao sy tenanao masina nanaovako an'izany mba ho fiarahana madio tsy misy pentina ny fiarahantsika eny azy efa zay no hitanao fa mety itsikina ao zay misy hira tiako atolotra anao ty hira faran'izay tiako izy ty tsy azoko ny haiko raha tsy mihira azy aho anatin'ny tontolo androko tsy hirahira azy fahatany intsony zany aho manomboka eto fa ho anao no antony hirako azy ka tomboy ary fa mangidihidy ny hain'ny amangam-peonao reto sofiko e fitiavana rano velona loha rano lalina ka miafina ao anatiny ny fiainandanitra tsy nandihy zany eritreritro fa tena tsara feo be enao itsikina itsikiny ay vindriko ato eny dia avelandriko tatabava miantsoantso fotsiny e oe azafady ry bebe fa nisy zavatra kely nahavariana mba inona loatra tokoa ary ny mahalasambonany lavandrito io e indraindray izany dia mitokelaka rery eo ampitanana takolaka eo oka rery bebe sendra mba misy zavatra nampomekely amin'ny tamberina atao tsy haiko fotsiny rehefa mahatonga manao an'ireny tandrema ihany rehefa eny mason'ny olona sao lazay ny olona fefa ho lasa daly eo eny re finona tokoa aloha nantony antsony bebe aty eo e inona tokoa moa ay naharay antso avy any taminarivo ato eo ry itsikina hivoaka amin'ny herinandro ambony ny vola fisotrondronono ka tsy maintsy miakatrana toy ny mahazatra e ary mba vetivety tony teo aloha indray zany tamin'ity fa efa tsy maninona tsony tokoa ve aloha bebe io e efa hoe efa tsy maninona tsony aho fa aza be fanahenany amiko ndriko e efa ela koa ange iny fotoana naharariko iny e efa sitrana tanteraka zao eny ariko dia isa zany ohatra bebe no namako eto koto kely mba mpanampinamby antsika mianaka nefa mbola sahirana manenjika rahan'olona eny tsara aza manany amin'izany re efa mifampiresaka zasy faniry dia raha afaka pitso ihany hono izy dia hidina aty faniry faly be fangady koa ny izy iny tsy mbola mampianatra amin'izao no hoe manam-potoana kanesana atika fangamo nareo tsy mifandray amin'ny alalan'iny findahiny e rehefa tonga eo izy dia anontany io fa tsy dia nanana fahanandresana naharitra zay oe tena faly be fahita amin'ny faniry indray sady nareo miraha vavy tena enjana raha iray tsokombakomba aiza kosy e zanaka mipiraha vavy moa tsy mba ifampiaro eny zay tokoa anga aleo aloha hijery an'ireo lambanahako any ambanivaratra rehefa avy eo amindrana fera fipasoana aty amin'ny radory otry fa maninona koa no navelatena ny lamba dia raha misy makety ao iza koa aka azy eo e saika hoitiko tetỳ tanàna ihany aheroa amin'ny fiefitsilo ireo na vesatra be ka tsy zaka sady natahorako tsy ahazaka ny tangozan'ilaiky veta dia najanoko teny iray ve zay aloha fa lasa e dia aza variana mandrevy fotsiny eo fa ataovy ihany koa izay tokony atao tena nitsinjaka mihitsy ange itsikina afaka maly zay rehefa nilazako hoe hidina ty ndriko e zany tsy nafoya mihitsy tokoa aloha itsikina hatramin'ny fahakeliny e fa mirava mifiry tokoa moa zany zareo to efa ora fahatongava mihitsy zao ka fa reo tokoa re tsy mivomanga sy ny sonja sao dia nao ndriko reny nyvokatra aty aminay atyko aty amintsika hoe sady efa ela izay tsy nidirany vomanga azy sonja tato akiboko zay dia afaka manara-po tsara zany ndriko aty anararoatra mihitsy moa zany ko fa tandremo tsara sao leo alohan'ny fotoana itsikina angam'izay miditra izay oe ede misy vahiny ato e vahiny ahoana koa
Zaza ny tena tompotrano faniry. Manahoana Londry salama tsara kia. Ary indrina lava vetivety tao Zany ve? Nefa mbola tsy amperitaona akory nandalovako farany taty. Tsy de lasa ny alavana daholo ny tavy tokony ho azo. Tsy maninona kia zany fa zany koa mbola mahazaza ao anatin'ny fitombonandria. Zareo aloha esoriko mihitsy tia kitapam-babeko ity dia indao tsika efa mianaka. Avy mihitsy aloha. Mahasosotra kely mihitsy nareo reto ka. Manao ahoana ny fianaran-dry ao mandeha tsara? To lasa varibariana tsy dia mifatoka amin'izany ho izy io tatoato ry faniry asa inona mahazo azy? Bebe koa zany. Zangena anontaniana fa tsy bebe. Kampony izany faniry fa lasa mesarotra be ilay lesonao amin'ny kilasy famaranana. Mifanto tsara fotsiny rehefa manazava lesona ny mpampianatra dia mandeha ho azy io ndry raha teo mora mandray zavatra ihany. Dia araro tokoa ny fotoana mahatian'ny faniry anontanian'riko an'izay manahirana andriko rehetra. Ie, tena tsy amelako mihitsy io bebe raha tsy mifindra dia amiko ny fahaizan'io Ndriko dia retsy. Fa ondoko ary faniry. Hoe ahoana ke? Indringa ho tsy mbola miasa no mbola manam-potoana andalovana aty amin'ny fotoana fianaram-pianatra toy izao ihany. Tsy mbola miasa ka, mbola miandry posta. Misolo toerana vonjy maikany bebe nandeha nisotro ronono ihany mantsy ilay nataoko taty iny fa tsy hoe efa nahazo toerana raikitra akory. Dia mbola sahirakirana koa tao aoriana iny Entiko moa. Fa inona tokoa aloha ny vaovao aty andoha sakary aty Dia izay ry izy miravavy efa renina famparako taminareo hatry ny maly arivo ireny ny asa mandraharaha tokony atao rehetra eto ny fikarakarana ny biby fiompy sy ny tariny. Tadidiko tsara daholo ireny fa aza manahy bebe. Dia iza zany no anatitra amin'ny bebe eny amin'ny toby fiantsona amin'ny fiara? Iny sakosiny ve izao tsy avesa be? Sao ateriko? Aza misahirana any amin'izany rehefa makaina tsara aloha reraky ny diangendriko Efa ampinakako eny iny alina natoriana iny ka. Fa dia tena osa be manao akory loatra aza ny fiheveranareo aty. Mbola matanjaka tsara ngeny renibenareo na dia efa misotro ronono azy Inona akory kambony faniry fanieritsaina ny azo mibetsaka. Rehefa avy metseny ireny izay dia ampitondra ny olona foana ny entana. Maharenina eo koa ndriko Nareo mianakirety dia tena mampome mihitsy ka. Zay aloha fa andeha amin'izay mifampiantso foana raha vao misy vaovao. Iendrery bebe soavadiky bebe Ndrikala fa miray rehetra rehefa miverina fiainam-patsakana. Sady ela be ry vao tafaverina. Mba inona loatra ary no mahavariana azy ihany samy resaka amin'ny namany. Nefa toa tsy dia mananamana firy raha ny fahalalako anitsikina hatramin'izay mety efa niova angamba izy nandritra an'izay fotoana tsy nonana izay. Faniry ahoana ke? Ndriko toa tantetra salan'ny inonako. Ny zavatra nalasa kely n'izayko fotsiny ka fa ahoana? Efa malahelo an'ilay risady nga? Indry tiako. Voankeo azy izay no fampiantsoko. Fa izao kia maninona tokoa antsika amin'ny rahavavy raha mba miara-mandehandeha kely rapitso andro tsy fianarana mantsy rapitso dia mba manararoatra mitseritsiry tanàna kia sady mba mitsiditsidika fianakaviana koa hevitra mety mihitsy kia izany Tena niova kia tika. Tamin'izaho taty farany izao mbola tsy misy an'ireo trano tsara tarehy be ireo teto amin'ity faritra ity. Ka ndritsy inona izao indray vao nidina tatyko. Fa ndry aloha dia tena mahay maka volontany tena tamana be mihitsy. Tontolo mahafinaritra be toy izao kosa veky dia tsy hatamana. Ny rivotra madio, tsy voaloton'ny setroka ny fiara sady mba namany bebe koa mampalahelo rery tokoa aloha izy raha tsy nisy indry sokoaza fa mba efa tonga anjero tsara tiako raha tsy izay mety nanahirana ihany Za aloha dia efa tia mipetraka taty foana na tambola tsy tonga anjiro azy taty azafady vetivety
Allô? Bonjour tiavana. Mandehandeha miaraka amin'ilay rahavaviko mijerijery tanànako. Oay, mahafinaritra be mihitsy. Ary lahy zao manao inona? Mbola miasa foana ve? Eny ariko. Mazotoary aloha lahy e. Piso. Ary nareo reto tena tsy mifankafo mihitsy fa dia tsy mahitsy mifampiantso foana. Izay reto ny mampifankatia ny mpifankatia. Iza tokoa moa tia anarany teo? Tiavina moa? Ie, tiavina. Bogosy be zao izany e. Azoko veriko amin'ilay anarana avy hatrany. Izy aloha tsy ratsy e. Sady ranjanana be izy a. Izany a. Mba tiako hita be izany ankizy ndry ranjanana be izany. Tokoa moa mbola tsy nasehoko andriny sariny. Ie, sady ny telefona andreny tsy mbola nafelandrioko tiako mihitsy. Zaho ary e. Asehoko andriny sariny sady mahazo mijery an'izay zavatra tiandry jerena rehetra ato ndry a. Raha valindry ity fanontaniako ty. Hoe ahoana ka? Sa ankamantatra? Tsy ankamantatra izany. Fanontaniana tsotra be le izy. Ka petra ho ary? Mba iza marina ho any sipandry ity e. Ny sipako? Eno a. Fa iza laza tamindry fa manao sipa? Anga zany tsy maintsy hoe misy milaza foana vao fantatra e. Tsikarotra amin'ireny fihetsiky ndry ireny fotsiny. Efa teo angekiny ny ala fa sondry mihevitra e. Ndry marina. Efa hoe tsy misy an'izany ho a. Dia ataovy ary izany fa dia tsy asehoko andry mihitsy ny sarin'ny tiavana. Aza mba atao an'io kosa mokia. Efa hoe tsy mbola manao sipa izany ho azy za. Kina fotsiny ary ny antony mampiloana be andriany apatsakana matetika ireny ka. Rehefa miverina avy any indray dia velo kirery. Mandihy sisa ny tsy atao. Ka Rehefa tsy tati-bolana any amin'ny bebe mihitsy ary izay mampanahy andria. dia matoky andria izany a. Eno inona ary ty. Misy tovolahy tokoa ke any a. Njato nanarany. Njato? Ie, bogosy kely koa izy a. Sady mambabo be na ny feo anafitsikiny. Ny amin'ny manontolo mihitsy moa izany e. Fazavaza endrik'izay izy. Ay kosa dia efa nahazaka vazana efa dia saika tsy telo mihitsy raha tsy nanaovana chantage a. Ka fantatry ndry any indray bebe. Sady zaho koa ao anatin'ny fanomanana fanadinana baccalauréat terako amin'izao. Dia raha fatany izany dia mety ho rarantsiona amin'njato tsony a. Mety tamenatra azy koa ny teny amin'njato hoe azadalaina ny sain-javoko. Marina tokoa aloha izany e. Dia ny ampatsakana izany nareo no mifanao fotoana? Tsy tena hoe any ampatsakana ka fa eny an-dalana akany. Fa izany hoe za rehefa matsaky iny foana no efa mijoro miandray izy. Ohatra mba tiako hita koa izany tovolahy mbabo ny fondra vaviko izany a. Tsy iray amin'ireo tovolahy eto an-tanàna ihany ve izany e? Ie, monina eto tokoa izy ka ary voaingana. Ao fa resako izy dia ampiankinareo e. Izay mihitsy. Dia aseo hoe amin'izay saran'ilay tiavana fa tsy ho dindry faniny indray. Fandry ity tokoa ve ke tsy mba reraka? Vao mirava avy mianatra mantsy tonga dia mandeha matsaka. Raha efa mahazatra angeky io e. Manina raha ampiako indray indry andro any ariva e. Dia miara-matsaka antsika. Sady mbola rano atao amin'ny termos izao nataingo ao. Ndao azy raha mazoto indry e. Androany koa ny anararo tapijerena an'izany bandiny eo naminy eny an-dalana fatsakana izany. Ary tsy dia misy mpandeha firy angamba amin'ity lalana ity raha ny fandiniako azy e. Na ilay lalana azy efa matimaty. Ie, vitsivitsy mpandalo mihitsy amin'ity ka. Sarery angamba mbola mandeha amin'ity lalana ity ankoatra ny mpandroakomby. Misy lalana izay ihany aza mba adika tsy fandehana amin'ny olona. Fa izany hoe aty mahazatra mo lala manivaka ny sady akaiky ny tranontsika e. Ndry? Ariana nampijanona ndry? Eto akilay toerana fionaka amin'njato a. Hitako moa ny teto foana ny masondrita amintsika andeha hatsaka teoko. Fa nahagaga antsy nahatongava ny androany.
fa efa nifanao fotoana anganareo androany ariva sa ie isaky ny talata sy alakamisy ariva amin'ny ora tozy zao zay mifamitona eto rehefa mipaika ny amin'ny 10 ora ariva isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 10 ariva fa manina hono tsy maintsy amin'izany amin'ireo andro sy ireo no mampalalaka azy eny efa nisy andro akoatran'ireo ihany nahitako azy teto fa kisendrasendra mba hafa indray izany zao kosa aza mba efa mifanarahanareo zao tsy fahatongavan'izao aiza koa no hoe voasambany nandeha niaranatsaka tamindria dia tsy tonga dia njato aiza kosa kia asako ampionanareo aza ho ataoko za koa ngato hitandrinandray finday mihitsy nato izany ka nahafahako nyteny an'izany taminy isa mahalalako eto izay no miresadresaka mitazana faravotolanitra sy ny akantony voary mipetra eto akaikiketo tokoa ngendry aleo ry aloha apetrako vetivety sy mity eto kia ireo ange tazana tsara fety daholo ireo azy zava-maniry maitso mavana ery ambany andrefana mahavelombelona ery hazo zava-maniry maitso mavana vohitra karakaina sy ripaka ny dory taneto zao ny arytazako samy manana maitso mavana ny tokoa ngambaka mahafinaritra be ie rehefa mipetraka eto izay roa dia tosatrinay ijanony eto foana fa aza dinindrio amin'ny teny aminy mba te eona aminy endre amin'ny talata indray izay miona dia teneniko izy maro mpitaona izany raha olona vo mipaika ny amin'ny 10 ora ariva dia efa io izy mijoro eo manahoana ny malalako manahoany zato andrasa aloha apetrako reto sy nyreto zay fa maninona tokoa elany tsy tonga tamin'ny lakamisy efa indroa isan-kerinandro monja kosa veletsika mba afaka miona dia mbola apetrapetraka ela ihany tena mialatsiny tokoa kia ny zavatra naraikitra tamika dia zay ny tsy nahafahako nakaty mahasosotra ka inona hono ny vaovao sy ny maharesaka any amin'ny tsikina any ny vaovao sy maresaka efa lany raha tamin'ny alakamisy zao eno no nanontany dia nisy ambara be dehibe mihitsy ary tena alahelondry mihitsy ka ilay tsy fahatongavako tamin'ny lakamisy efa hoe mialatsiny eny ary mamelanao fa zao tokory ny zato arak'le fanlazaiko taminao iny hoe lasa niakatra ny Antananarivo bebe dia sasy le rahavaviko nao an-trano dia mba maniry miona aminao olo tiako no rahavaviko io ka ahoana mety roviny ianao manam-potoana sa ve hoentiko miaraka amiko eto izy amin'ny lakamisy tsy mety zany ry tsikina natokana ionantsika sianao rery ty toeran'ity dia ahoana zany zao teneny le rahavavina hoe mahandrasa kely fa tsy maintsy anokana fotoana ionana sy andehanana any aminareo kony endray ary dia zany ekia tsy nanaiky nitondrako andrieny zato fa tsy maintsy isy fotoana hono zany akanesany aty an-trano mba be filirony koa zany raha olona zany efa nanantena ny ahita azy ery mahandrasa tantana zany ndry za kosa aloha dia tsy petrapetraka fotsiny amin'izao tsy maintsy hitako izany bandy mampiretirety andry izany na hoela na hoaingana raha sy fahitako ny hevitra andehatsaka vetivety aloha ary faniry ay mandeha ana raha fa za mbola mitazaitra kely ay masoto fa lasa ary inaikiala fa lasa na ireo aloha andeha kely eo amin'ny 10 minitra eo mihitsy vao manaraka moramora avy aty aoriana dia avy eo miafina ao amin'ilay lobolobo tsy lavitra n'ilay toerana ifanaovandry zareo fotoana io efiverana izay kiala zay ametsaka zay eto matazana tsara n'izany olona miaona amin'izany sy ny fietsiny rehetra
miankala fa mitondra rano am'si io fa napetrany amin'ny tany dia efa nakatoerana ary mba eza ihany ary za mitovy lazany efa mitimy maherikely nefa zao voapetrapetraka indray nga mikiala kina moa zany fa miara voapetrapetraka izay za mba nananteny ery hoe ohatry ary ny tia atao mikiala atao miteny ndrery ela ty koa mba mampimeka zany somary melanelana koa toerana misy anay dia tsy reko tsara tena mahagaga dia tia izy toy ny hoe miresaka amin'olo zany mihitsy miato kely dia avy eo indray miteny dia ohatr'izay foana arahana fetsika amin'ny tanana mihitsy amin'io dia misafy loha ihany koa loza fa efa lasa dala koa nga mity raha vaviko ty ka rehefa tsy tonga zany le bandy dia iny kiala fa miteny rery tena mampitapy tokoa ty fitiavany ty raha izao zao ary moko hoe iny fa nitsangana dia mikopa tanana manao veloma tena dalo zany raha zazavavy ary aleo amin'izay iverina ny trano malaky fa hotratra eto mipitsikilo aty ambany aty ihany ny lalana dia mamendra malakilaky fotsiny mba ho tonga ny trano alohan'ny kiala itsikina ihany tena sepotry ny azakazaka mihitsy leo kopakopahana kely iany aloha ny akanjo sady mody mamitsaka babonao efa babo sotriza vita be zay tratory faniry a nisy tsy mety aza le izy dia tsy maintsy miborahana indraiko raha koa zany ny indriko manina nefa raha janona any amin'izay io dia raha pitsy toizany anjaitra amin'ity andro efombaizina tena ho ajanoko mihitsy angambaka na dia misy jiro manana zavatsara izao aza dia ohatra ny sarotra tadiavina ihany le voto fanjaitra zaingy io ay mazarazara tokoa ty raha vavy le mahafalifaly a andre ty koa vo avy nona tamin'njato mihitsy re ay dia izay mahafalifaly atao io mahagaga tokoa ngeky fa vo mahita ny salovany fotsiny a dia mahatsapa ho miramirana ho azy zany e adiniko daholo ny olako rehetra izany e so dia mba adino hatramin'ny lesony eo koa a ko raha tsy dia finina kiako dia inona ho ny resahanareo teny ka ina moa fa tsy mifanianiany eo dia miara-miome dia miresaka ny avy eo ay fa andeha amerindesona amin'izay tokoa izaho sitrany e mba tsy miaro torobe raha alako anao lazadin'andriamanitra izay raha fakapitso eny arikia fa manany any avy e itsikiny ity e resaka tamin'ile njatony izy tsy fantany anefa dia arako tsara daholo zay farany bitika tamin'ny fihetsiny ankeo aza ary tsy nisy olany resaka tamin'izany akory teo nefa ngekiala mba matotra ery ny tantara za koa moa tsy afaka anyseona lalabe so raisy-potsiny io iny tsikilo tanora vao ny tapoam-pitiavana tokoa ngambaka na tsy aro sambatra ihany anefa izy na dia tsy tonga teo aza le njato sa hitako rangany hevitra dia ho anontaniako amin'ny eto tanàna hoe aiza ho aiza marina ny tranon'izany tovolahy antsoina hoe njato izany na dia entina mantaranandreo fianakaviany ihany aza
fa hono ary itsikina aiza ho aiza tokoa moa no misy ny trano lenjato olo ty indre misy ny trano njato ve ie raraka amin'ny filasany aloha dia hoe ry ambony atsimo e eny ambony atsimo ambony atsimo aiza ndre tiako kito mampimeka ohatran'ireny hoe misy ambony atsimo fireny eto Andohasakary ka fasana angeka iny eo amin'ilay ambony atsimo lazay indre ka teo ny natorony ako mety ao amin'ny dringamera angamba izany satria ho atsinanany ao ny tranony ie ngamera tokoa ny tonga tato an-tsaiko tamin'izy nanoro misy andry sareo fa tsy fantatro hoe aiza ho aiza marina satria izy tsy mbola nitondra tany an-tranony fa ina nefa mahatonga indrehany tany an'izany mba tiako fantatra fotsiniko nandritra ny firy andro azy zay mivezivezy manontany olo isaky ny tapakandro hariva hoe aiza no mety isan'ny trano izany tovolaantsoina hoe njato izany eto tanàna zay ray nefa anontaniana milaza daholo fa tsy mahafantatra ranga lehibe ray izany ihany no mitondra ny eo anarana eo eto izay tsy ho izy velively mihitsy aloha satria tovolahy le tadiaviko ko sa ve vahiny tonga voaingana tokoa dia mbola vaovao amin'ny olona le anarana saika ho anontaniako any amin'ny président boky tany ihany kanefa izany ve no aleako any sady na ny anarana feno aza moa tsy fantatro akory ary ataoko fa nahitsikina aza tsy mahalala an'izany modina ny tany olona tao amin'ny-dringamera koa fa tsy misy an'izany jato izany hony ao sa ve tsy teny ambony atsimo le toerana natoron'le tovolahy izany fa hitsikina ny diso fandray na koa hoe tsy tena anarany io nolazainy tamin'ny hitsikina io fa anarana ny foroniny dia inona nefa ny tanjony amin'izany ka misterika fitiavana diditokana ary didy lehibe mitoerao itoeranao amim-piadanambe zay sahady vele sy le hira dia tapotrako toko mba misy andiny folo mihitsy inirina amin'izay afa-po tsara miankany atsara-peonao iza kosa e efa intelo kosa nge zay farafahakely no nasainao nanerina ny hira e manoatra no ny hirahira nisy andiny folo ihany aza satria telo no isan'ny andininy eny e tsy ahafaty antoka any amerina azy na impolo azy e aleo ara manaraka indray e itsikina ahon'izay rin-jato misy vaovao tsy maintsy lazaiko aminao na dia fantatro avy hatrany aza fa ampalahelo anao ny fandrenesana azy tonga dia lazao re finary ty be sasiny ty zao re itsikina tsy hoe atao toerana mandritra ny fotoana foy misy zavatra tsy maintsy alamiko manko any indreny voatra ve any amin'ny toerakafa mihitsika mety tsy ho fantatrao le toerana na ho tomboloko eto azy dia aritra firiny izany dianao izany eo amin'ny herinandro ihany re mihoatra tsy firana andray malahelo anao sahady azy zany rin-jato fotoana fotsy anilanao izany ingeka manoatra no ny taonjato ray aza malahelohelo izany re tsy maintsy hiverina foana rehefa tonga ny fotoana tampoka tany kokoa aza angio diako e izao ary azonao menary ve ny larana findainao amin'izay tsika mba afaka mifandray foana na dia tsy eto aterana azy ianao larana findaiko mandainga kosa ianao ray laza fa tsy manana e zanga moa ny lazan'izany ka
Comme eo ary ny laharanao e. Tonga dia ampidiriko ato anatin'ity findaiko ity. Ka ny laharan'ny findaiko aza ngery tsikina. Tsy haiko tsenjery e. Aiza koa ary njato izany. Laharana findainao ve dia tsy tadidinao? Laharana vaovao le izy raha ny tena mariny e. Ka voairo ny findainao andraisanao ny ahy e. Ipenao fotsiny aho rehefa avy eo mba ahafahako mahazo ninao. Tsy velona ny findaiko ry tsikina fa aleony anao ny raisiko. Dia amin'inona izany no andraisanao azy ka ny findainao izany lazainao fa maty. Samy tsy mitondra taratasy na penina ihany koa nefa tsika. Tonono re dia ezahako atao tsy enjery e. Enao koa izany to mampime ka. Laharana ampiasainao isan'andro aza izany tsy tadidinao ko mainka fa laharana vao androany ireny sofinao. Tsy misy olana re izany. Laharana finday amin'ny malalako ve dia tsy ho vitako tsy enjery e. Maninona tokoa raha izao no andeha atao e. Karaha fitarehitretsy aho dia soratako eo ambony amin'ny alalan'ny tsino ilay laharako. Dia ino nomeko anao? Aza misahirana amin'izany rehefa tonono fotsiny a. Raha riva ihany aza dia iantso anao. Tandre maro so manao tsenjery membo dia olona tsy misy idirany andray no efa ny je t'aime tokony ho ahy. Eny re. Enao koa izany mba masika. Ie, saka kely rano mihitsy. Izao nga izany vao fantatro ka. Toa tsy mbola miantso foana ary njato. Efa hatrany firy azy izao ny andro teto ampototry ny finday teto fa ie. Izao le fanahiko. Mety tsy tadidin'ilay salahiny angamba ilay laharana. Oe? Hitsikina. Fangandry mbola mianatra lesona foana hatramin'izao? Ie, fa efa ho vita mihitsy ty eto-modiko ity ka. Matory amin'izay kifa mbola ifo maraina ngera ampitso hoe. Eny akia. Ao fa hopiako amin'izay ny jiro. Tafandrimandry faniry. Tafandrimandry ndre? Sany lainga beako. Samba fatandrimantsy ry faniry fa sarisarony fotsiny reto ka infilatra eto amin'ny loko reto a. Tsy misy eto-mody izany akory. Oe, infandrehatra le finday. Mitarena lopaty. Aleo apetaka ny chargeur ty atoroka. Efa manondro amin'ny folatsaka fifangokory fa mataranora. Rehefa sady koa ary ve izany manisany sahiny. Oe, tao olona miantso. Numéro caché. Mba tsy mahalala fomba koa izany raha olona ka manatalo olona amin'ity andro ala sady amin'izay mbola fenina ihany koa ilay laharana etsony. Sa andraso hoe raisina ihany. Allô? Allô? Itsikina? Ie, fa isaka io azafady. Andray, adino pisahady angano feoako. Oe, evenjato e. So ihany fa ianao fa raha olo-kafa angamba efa nahazo temaina ohatr'izay. Amin'ny fomba ahoana koa moa no hanomezanao tia maina amin'ny olona ao anaty finday e. Rehefa mitehaka tsara apodi-tsofiny fotsiny arivorivo dia efa fapoako. Fa zao tokoa zavelesy alavo ny antsoko. Ny olona izao efa hatrany firy ny andro teto mahasosotra mihitsy. Miala tsiny re. Dia miala tsiny koa fa nanaitra andre tamin'ny toromaso. Tsy maninona ka. Mahagaga fotsiny dia hoe fa maninona na feninao ilay laharana etsonao. Feniko? Tena tsy nanafina an'izany ary itsikina. Tsy ireo fa mety misy zavatra voakity angamba amin'ny findainao fa tsy misy lalana miseho aty. Rehefa ho jereko a. Aiza izany izao ianao io miantso ah? Efa tonga any amin'ilay toerana le ianareo? Efa tonga ka. Ary tsikaritry malaindaina tsy tony isan'andro andry hita to ato izay rehefa andena avy matsaka e. Tsy tony isa-talata sy alakamisy moa izany e. Ka anjato angeky tsy eto e. Nga? Fa lasa ezaka e? Toa hoe lasa namita iraka. Eny e,
miantsoa ihany izy fa izany hoe hafa ihany kely miona mifantana. Ay ve dia oviana izao zany nareo mifampiantso izany ka? Amin'ny alina ny tena fetsony rehefa alimbe iny mihitsy. Izany ve? Ie. Ary toa tsy mba reko mihitsy a? Ka mitemora kely ako. Moa izay ngenina tonga nyteny tamindrio hoe aleo indrio amin'ny efitrano bebe ihany no matory. Indray mantsy ho voko taba amin'ny toromaso eo rehefa njato miantso iny. Ay ve izany no tena marina fa tsy hoe no indrindraindray tsy maintsy miarotory amin'ny fianarandesona. Za indray nanao hoe efa ny alabe tokoa ngambitsikina dia tsy tia miara-matory amiko intsony. Ndao ary fa hiara-tory foana amin'izay tsika e. Indray ariko. Fa aiza tokoa any nasindrian'ny briquet. Saika andray ataoko avoka hoe tsy hitako teo amin'ny toerany ilay izy. Briquet? Ie. Mety adinoko ao anatin'ilay posin'akanjo mafana nanaovako tamin'ny maraina indray angamba izay. Mahagaga koa fa dia toa adinondriany foana iny briquet iny a. So azy ndridika mifoka miafina e. Mangino koa ndry fa naparako mampifoka miafina io fa taovy tsara. Teniteny foana. Nzato tena tiako angenao e. Tiako tena tiako mihoatra ny tenako aza. Nzato renao ve izany lazaiko izany e. Fina ihany ary tia mahazo anitsika. Nzato isan-kaliny izao ve izany dia manofo miteny foana. Nzato sa ve efa fanaony izao fa noho izay voasambana ny iray fandriana fotsiny dia ohatranao hoe vaovao amiko ilay izy. Sao njato izao ihany ny averimberiny. Nzato. Ary andraso raisiko feo mihitsy ampianoko azy raha mpitso. Zarery ve niaritra n'izany eto lava. Nzato, tiako be Nzato. Mba haloza koky izany ka. Tena efa hitapy amin'izao Njato izao mihitsy ho andry ity. Efa indro alina tokoa nge izay. Tena tsy mba mpanofo miteny izany mihitsy akia. Mba mariny. Dia inona ary mahatonga an'izany ka? Sa hoe noho ny alahelo diso tafahoatra ny Njato? Andrema ihany fa raha bebe mihaino an'ireny rediredindry ireny dia asa fotsiny a. Mety noho ny alahelo an'Njato koa ngamba akia. Engane izany mba ho foana any rehefa tonga tindray izy. Raha izany angamba no hoe nanao ratsy dia tratra eo daholo ny nafenina rehetra. Loza mihitsy. Fa hono akia. Ahoana marina fandaram-potoana amin'ny bebe iny e. Toatra ny tamana mpianitanina rivany ianao vavoko. Voasaika hiantso amin'ny bebe mihitsy aho io. Sady laza amin'ny an'izao ndry manofo miteny izao. Ataoko mantsy fa mananjoa alalan'izay mahazo andry aty bebe. Oke tsy kosa ary faniry a. Dia ho tantaraindry amin'ny bebe koa ve fa ny anaran'ny Njato olo tiako na verimberiko rehefa aza manofo miteny toy izany. Milaminy ndry fa inona ary tia taitaitra be ity. Aza matahotra fa tsy lazan'izany mihitsy ahy e. Miteny ihany amantsy sao manondra an'io ndriko. Mahagaga indray izany a. Tsy mba mpanofo miteny izany itsikina hatramin'izay. So kosa aza dia miaro toro loatra ny fianarana lesona ka izay mahatonga an'izany e. Dia tsy haiko ry bebe a. Fa izy aloha tsy dia hoe miaro toro be firy raha tsy hoe indraindray ihany e. Raha masy tsara ihany tokoa rehetra iny raha vavindriko iny a. Za mantsy mety mbola hijanona herinandro fanampiny ety. Dia tena tamana tokoa nge ry bebe izany e. Ka tsy mahafoy atsy iny ireo zaviko. Zaza nge tena tsy avela mihetsika ato trano ato mihitsy e. Zay angamba aloha fa lazao anitsika iny izay vaovao izay a. Afaka herinandro ano ny bebe vao mody. Eny ary e. Izany herinandro fanampiny ihany hoe bebe. Dia ahoana ndraiky izany? Fa ahoana amin'ny ahoana moa ke? Hitomby ihany izany ny alaheloko. Tsy azoko. Njato koa ngeky mbola tsy tonga ihany kanefa herinandro mahery izay no nandehanany. Tsy nandry ny isam-baovao intsony koa. Tena malahelo azy mafy izany. Ka hitako moa ndry no mirediredy ny anarany toy ireny amin'ny alina. Tsy fananiko aky ireny fa mety mivoaka ho azy amin'ny alalan'ny fanofisana amin'ny teny angamba ny alaheloko azy a. Fa manina nefa raha antsony izy e. Tsy hoe mifampiantso matetika moa nareo?
Ka ny ano ndray sy mifaniasy tsy ananako. Ahoana koa izany? Raha ny tena marina ary faniry dia numéro cachet foana ny antsony Numéro cachet? Eno ny mahafariana koa dia ny tsy fahitako an'ilay antsony ao amin'ny tahirina antsony findaiko. Mba hafahafa nge izany e? Sao dia efa voafafandre kosa aza fa tsy tandritandrindre fotsiny, na koa hoe misy fahasimbana finday andre. Aiza koa dia hoe anjavona fotsiny ao? Dia tsy haiko mihitsy akia, tsy mba mpanao an'izany anefa ifindaiko io. Sao kosa aza dia nanofo ndry e. Asa tsy indry intsony ohatra ny manavaka ny nofo sy ny tena izy. Azo raisina fa tsy mitombina. Resaka lavabe mihitsy ankehitriny ny fanaovanay matetika e. Ary tadidiko tsara amin'ny atsipiriany daholo, tsy misy very. Iza malalako, vokatra io alaherin'indry lava azy io ohatra dia manofo miresaka aminy indry. Toa sarotro inonaka izany Fa ohatrany mitady anam-panahina ratsy izany ihany amin'izao fomba n'lenjato indry izao Hoe ahoana aky? Hoe so misy zavatra feno njato io mihitsy matoa izy manao an'izaoko. Aiza koa dia hoe tsy aseho hatramin'ny laharana entsona. Tsisy fifampitokiana mihitsy ange izany eo aminareo e. Fa nahoana moa no ilazandry fa tsy misy fifampitokisana eo aminay? Zaho matoky azy ary izy koa ataoko fa matoky Ka ndry mihitsy miny manakipy ny maso ndry e. Izany fomba an'izany ve izao dia tsy mba mahamailomailo ndry mihitsy? Ka raha ataontsika aza hoe manafin-javatra amiko tokoa izy, dia zavatra inona ka? Asa iza mahalala an'izay any anaty lohany ihany. Aleo atao fotsiny hoe mbola sahirana be izy e. Na koa hoe sarotra azahoana réseau be any amin'ilay toerana nandehanany. Aiza ve dia zavatra tsy foana ny vinafinainy eto amin'ity fiainany ity? Aleo ary ataontsika hoe izay e. Tena misy ambadika mihitsy izao amiko. Tsy te hampirorosaina ny hetsikina fotsiny afa. Raha ny saiko dia efa ratsy hatramin'ny voalohany mihitsy. Hetsikina nefa ity toa tsy mety tonga saina mihitsy na dia efa izao aza nafitsiko lenjato. Izay tokoa angala hoe jamba-pitiavana. Hoe misy miantso amin'ny findaiko izany. Iza? Sao dia lenjato? Bebe ity ka. Za koa aza mba nanantena. Allô? Manao bebe? Indray ity marina tsy mahita toro mieritreritra ny olon'ilay kalakely io. Resy lahatra mihitsy efa misy zavatra feno lenjatonjato io any. Inona nefa? Dia mety hitombona tokoa ve ny ahako fa efa manambady ho njato mahalasan-dalana itsikiny io. Dia ataony ohatra izay fomba rehetra tsy hahalalana itsikina an'izany. Mampalahelo raha izay tokoa no marina. Sa ve ho resahako amin'ny bebe ihany izao olan'izao e. So mantsy sanatria rehefa mitranga ny tsy ampoizina vao hita naky eo iziko. Itsikina nefa efa mametra-pitokiana tamiko ny amin'ny tsy mbola tokony ilazako momba amin'ny fiarahandry zareo amin'ny bebe. Raha koa tika. Nefa aleo andrasana ny fiverenan'ny lenjato ahitana an'izay mety ho toyany e. Ena koa raha nanaitra teo. Satotra mandrivotra mangatsika koa ange atao trano izany e. Andreky ako io fa toa mivomitanatana be ny varavarambe. Avy eo ke ilay rivotra miditra mitopatopatra amin'ny lamba mbaravarana. Mba manao kinanga koa ange hitsikina izany e. Ohatray fa toa tsy mety mirehatra ny jiro. Aiza moa ilay finday ako teo?
Andriamanitra toa tsy eto ampandriana ntsony nge itsikiny fa lasaiza ary tsy henoko mihitsy ny elany teto sany piretiny tampoka dia lasa namonjy trano fivoahana olona katahotra be iny koa ve nefa dia sa hivoaka rehetra ny ivelany any sa aleo hoe hivoahako any mihitsy hafahafa zao ka hoay misy olona mipetraka eo ambon'ilay vato fikosoam-bary eo voatokotany eo izanefy io sa ve itsikiny io raso hoe izy tokoa kaika dre ary mitendrery ndraika izany sa miantso olona ny finday zange ho ary njato tena efa malahelo be anao tena tiako tsinona ianao asa raha mba tsapanao zany to tsy misy finday akory ary eny tananoko dia iza zany iresahankialo io efa hoe zany ho fandehoaiza sady koa ianao andraikiako io toy nisy aloka mainty be ny serana teo anelanelana isitsikina finona koa iny sa ve misy mpamosavy miodiody ny ambadika any itsikina andao hiverina any an-trano fa ndriva tsy matahotra sady mangatsika be aty ivelany aty manofondray angamba itsikiny tika sady manofo miteny zany kiala no lasa manofo mitsangana ihany koa ataoko ahoana rety aleo raha ngatairina moramora ozongozona veto misolo draso kely itsikina andrikiako eo to tonga dia nitambotsitra itsikina ho tena tsy mahatsiaro teny ty sa matory aleo mba tena makany an-trano dia adabika eo ampandriana idina tsara ny trano avy eo so ihany kiala fa mba kelikely dia zakako mba tena tsara zay bebe zay rehetra tena mila fiheverana mihitsy ny amin'ny itsikina iny ka mba marina fa maninona itsikina milamina aloha bebe tsy dia hoe maninona loatra izy akory fa le manofo miteny ny taonitatra dia lasa manofo mitsangana koa izy amin'izao manofo mitsangana eno nivoaka tany ivelany tany izy alina dia namitsaka teo avoatokotany teo vonitairiko anefa izy dia nitambotsitra avy hatrany mitandrema iandro mpaniry fa tsy dia azo tairina loatra nge reny olona manofo mitsangana ireny raha izy eo anatin'ny toromasony iny mety ampipika kely zavatra ho andohany zany ka hitarika rarintsaina ka saika tsy hitako ary izay nataoko dia izy izany zao ka lasa ny anatrano ao ary fa alamiko ny fandaram-potoanako dia hidina varaka izay aingana tena izay mihitsy ry bebe tsy afeniko fa tena matahotra ihany alaminy ihany retsy ny saina mety krizy mandalo fotsiny ny azy io mety mikorotana ny saina noho ny izy aka fanadinana hainganery bebe mba ho izay tokoa zao aloha nataovy amafisy amariny tsara ny hiditrano alohan'ny atoriana dia mazotoa foana mivavaka na alohan'ny atorina rehefa mifono maraina endrery bebe hinandray re zany zavatra reko mipopoko zany atao mirehatra ny jiro ary iza kosa no misipotra hidim-baravarana zany to hitsikina moramora ihany ekisoana hatra manodidina eo hitsikina fa hivoaka ho aiza amin'ity ale fisasaka koa tindry ny antso ato teo kinjato dia raikitra fa ry ambony ary ny fotoana ny afaka minitra vitsy tsy androko sahatsy zany dia eo nanaminy ary ambony ary aiza
dia oviana koa izany antsondry izany. Tsy nyvaleny afa tonga izy dia nindriotra mivoaka. Itsikina, itsikina! Finarety iry lanitro. Fa lasa nyjaonjaona tsy nalala maty any avaratra any. Aleo arahana ihany so maninina any. Itsikina, fa manofo indray ve ndry io e? Manofo ahoana koa e? Tsy manofo izany kisa. Efa nao fotoana amin'njato izay tonga aloha no miandry. Amin'izao ory izao ve nareo no mifanao fotoana? Dia aiza ny toerana efa ampiandrasanareo izany? Efa tonga sika, efa ao aloha kely ao. Andriamanitro, fasana angeny ao aloha ao ry Itsikina e. Itsikina ho aho. Tena marina mafy raha mba hanaraka ndry ihany. Dia mijanona eo izany ndriko. Losina rety. Dia anitsaka tokotanim-pasana izany. Toa tsy mbola hito azy iziko. Toika izany no miandry. Andriamanitro, fa misy inona indray e? Misy aloka mainty be mihetsiketsika eo alohantsika io. Eo? Io ve dia tsy hitandry e? Io mbola mitselotselona eo io. Tena mangovotra izany ka. Ndry ty tena mampimeka. Vodiazo ry io dia ny alika tsy azo mandravina be tarafiny tarabolan'itso io mihetsiketsika io rehefa tsofiny rivotra. Izany tokoa ve? Eno diny tsara e. Eny tokoa. Ndriko hoe efa katahotra loatra ka. Itsikina, fa ao tsara tokoa ve londry io e? Toa milamitsaina ery kanefa fasana angeo reto manodidina antsika reto e. Inona moa ny tokony ataitra eo ahita malalaka izao mamaika. Tena efa nasosany ty. Ndraso anaovako azy. Fa inona koa ary ty ataondry ity izany ary faniry toa mamelaka tsalera izany. Mamay mihitsy ny takolako. Nino fa nifota amin'ny torimasondry tsara amin'izay ndry nazo any ny te-amainy iny. Efa hoe tsy manofo izany ho azy za. Tena hafahafa mihitsy zao fitsonjavatra izao ka. Itsikiny ty toa tsy mety bolomaso akory kanefa ny odorako izany efa manomboka miorona. Inona re no atao e? Ay, arina izany fotsapako atao paosin'ny patalohako izany. Tobrika e. Ateniko tato anatin'ilay akanjo-ba nanaovako indray ilay brika e. Ary andraso fa hitako ny hevitra. Akafato-bolo amin'ity famatoram-boloko ty ate odorako. Avy eo atsipoka eny amin'ny Itsikina. Hita eo izay vokany. Arina koa ty ataondry. Toa mahita mandrehitra brika vetivety eo. Dry. Aza sipaty amiko aty zavatry. Faniry. Fa manina ty tsika. Ifanatsiaro saina. Misaotra an'Andriamanitra. Ndry ihany aza nanao didoaka tiako. Dia io narako io. Andriamanitra toa hoe ty apasana. Losy ty andao ho dengana ka. Tena miorikoditra vetivety teo marina. Mangovotra hatramin'ny lohaloko. Andao mihitsy ody malaky fa raha misy mahita amin'izao angamba dia lazain'ny olona fa mpamosavy. Mbola mahavalalana ihany eky ny trangalina iny ka mba marina e. Za moa dia kepoka fotsiny ko. Mpanofo mitsangana sy miteny andry fa iny alina iny tena lasa lavitra loatra. Mila fiheverana mihitsy izao fa toa mampatahotra raha reny no miverimberina matetika. Adintsika koa moa no mivavaka talohan'ny atoroko. Eny tokoa. Dia mety hoe noho izany ve no mahatonga an'iny? Asake. Sandry anefa mahita hoe ny fiverenan'njato ny fanafodin'izao. Tsy mbola miverina ihany ingeo aky izy. Ndry mihitsy koa no mila mandamintsaina raha izany e. Efa mezaka kiza fa tsy fantatro mihitsy izay mahazo ahy. Sandray ho mieritreritra hoe sao dia mba nasiany izany njato izany tamin'ny ody fity ary ndry io. Nasiany tamin'ny ody fity ahoana koa e. Izany ko. Sy resa lahatra amin'izany mihitsy aloha izahay e.
sady raha mipoziny to tsy mba karazan'olona mpilalao zany mihitsy. Fa fijery velany fotsiny zaniko. Aza mitoritorok'olona koky indria sady efa nilazaiko andrio hoe tsy mbola mifampikasika zany mihitsy ho azaina indray mandeha aza ka tamin'ny fomba ahoana reo viana ondriny nanaovany an'izany ka inona ary zany mahatonga andrianao andreny fihetsika reny eny sady mba ahiahy fotsiny kongeny azy zany raha izany matezitra andreo aleo atao fotsiny hoe alaheloko anjato natony tsy mahatafandry mandry atoreny tezay to fa hijaly indri raha izy zany eny tsy manome tsiny andriany satria vao samba andreny nanao sipa fa ny mahagaga fotsiny angeky dia izao nahoana no niverina avy hatrany ny amboroa andry rehefa nandoroko an'ilay fatibolo iny dia tsy fantatro mihitsy akiny amin'izany tsy tompony tenako izany fotsiny atalohany iny izay nitsapako toy ny hoe nentin-javatra dia mety reny tokoa ve ilay hoe entin-javatra tena resy lahatra amin'izany mihitsy rehefa tena nataoko ny fandinihana mety azon-javatra mihitsy andrio na koa sanatria na rahan-dolo matoa vao nandoroana fatibolo dia nitsinda le izy na rahan-dolo ahoana koa ohatra hoe nahitsaka fahasambazimbana toy izanyko iza ny malala sanahatriny izany so ihany fefotongo bebe raha riva izy angamba mahita an'izay tokony atao fa aza tantarena amin'ny fotsiny hoe inona nantony voako tany endre fa manapoiza kosa nefa indri fa tsy maintsy isy fotoana ilazantsika amin'ny bebe ny fiarahan-dresyn-jato endre fa aleo rehefa tonga ny jato voampahafantarina amin'ny bebe zany marina tokoa zany dia zay ry bebe no nitranga teto tsy fantatro hoe inona mahazo azy iny entsany zany marina so ihany aza fa mba hita indriny ny voahan'ny tranoko raha tsy zay angamba dia tsy fantatra ntsony izay nahazo azy tany tena so ihany tokoa ry bebe dia inona mety mahatonga an'izany raha nyfandinihan'ny bebe indri zao ny aranonona tamin'ny tetoko fa raha nyfandinihako azy mety vokatry ny arerahana be loatra le izy aleo angamba aloha izy tsy hampanaovina raharaha be firy-tsony ka eny raha mbola hito aminareo mianaka koa dia tsy maintsy manaraha maso azy fa zamana bebe fa indriko tokoa moa zany tsy mbola hody tsy mbola hody ka manararoatra kely mijanonjanona ty aminareo mianaka aloha rehefa mbola manam-potoana ay mety zany ka dia mba mifanampinapeto zany tsika telo mianaka dia tsy mandrery ihany ve zany ilay tovolahy olo tia indriko amin'izany ka fa hoana koa ny ilazany bebe an'izany ka tsy ka indriko mijanona maritra be aty ioko mba tsy mifankahita kely koa indraindray ry bebe amin'izay koa mba mifankalahelo tsara ndry fa anga mitady hifankaleo sahady ka eny marina izany lazaindriko izany efa misy finday koa ifampitsoana bebe fa misy inona re tsy miantsoantso amin'ity alimbe ndriko saika niakatra hatramin'ny toso-drahako mihitsy marina makanesa aloha aty amin'ny efitrano fandriana aty mihitsy bebe fa misy inona nefa jesosy io fa maninona itsikiny izany to mitsipatipaka be ka io fihetsikitsikiny io mihitsy angena nosika hanaitra amin'ny bebe tsy fantatro izay nahazo azy tamiko teo fa nanofo nitsangana toy ny fanao indray izy dia nivoaka tany atokotany nitairiko moramora ka miverina natory ihany tambotsitra toy ny fanaony fa sofa voavonjiko vao natapiko teto ampandriana nefa dia io no natao andriamanitro fa maninona nefa raha tonga dia nitairina tamin'izy nanomboka nanofo nitsangana izany ka tsy sananako taba amin'ny bebe any hoe bebe mbola reraky nydiko mila matory tsara andraso anaovako tony mbavaka izy sosy sanatria asany maizy no mahazo azy io iny tokoa fa nitony vantany vao nametra tanana teo amin'ny andriny itsikiny bebe itsikina manahoana ianao zay anaka bebe faniry nofo ratsy nanofo ratsy be nanofo ratsy narara tamiko teo kosa ny lohako izany andraso ary angalako diloilo atsany efitra atsy dia otrorony vetivety fa ina marina nataoko teo dia mikoropatropaka be toy indry izy bebe
Tsipatsipaka sy ninjinitra toy ireny mihetsika krizy ireny ry teo. Tanandre roa amin'izany mamikitra fara mafy amin'ny lambam-pandriana. Mety vokatry le novoko teo angamba kia. Nataoko fa tsy verina intsony aza ny haiko. Fa nofotony ahoana tokoa nefa izany e. Nanofy aho hoe nandeha fiara niaraka tamin-jato ony a. Sendra nozabe famoivoizana ary maty sy tradrano. Ndraiky ako io. Nitsapako talohan'ny foazako teo dia tahaka ireny hoe nandao tsikelikely ny vatako ireny mihitsy ny fanahako. Ary mety ho izany ngamba nampitsipatsipaka andre teo. Mety efa saika maty ngamba kisa. Andriamanitro. Ezao alamina foana kinsaina. Misy ifandraisany amin-jato foana mantsy izany no nofindre. Eo amin'izay ary saika tsy hitako koa le nasiana an'ilay boatina diloilo. Dia aleo aho sorana koa ny kibo sy ny valahana. Mila entina dokotera mihitsy ndriky fafafy izao ka sao mantsy isy fehitraikany hatrany amin'ny fianarana. Izay mihitsy ny vonresahako tamin'ny teo ry bebe a. Sao hamaka ny aretiny ka otra-pahasahiranana eto. Hitanareo fa marina le nilazaiko. Vokatry ny arerahana daholo io mahazo anitsikiny io. Nanamafy an'izany ny fanazavany dokotera Arbera teo. Mahakaina tsara ho izy teo tsy mianatra aloha izany riko androany sy rapitso. Soa ihany fa sabotsy sy alahady no mandimy an'ireo andro ireo. Tonga dia afaka mianatra amin'ny alatsinainy. Aza dia mikitika lesona be aloha Dia asa sainety fotsiny aza zany. Aza alefa lavitra loatra fotsiny retsy ny saina. Dia midika koa ve izany fa tsy afaka mandeha matsaka? Mahazava ho azy. Ajanona daholo izay raha mety handreraka. Anisan'ny mamizakaina koa nge io mibatabata io e. Tsy maintsy hanaramana olona izany ny fakana rano. Mety tsy voaentsika fanery daholo mantsy izany. Asa efa fanaoko andavanandro kosa very bebe dia mbola moana vola manokana indray nefa sitra ny hay mba havitana zavatra hafa. Na dia izany azy tsonjovy ihany ny fahasalamana rehetra e. Marina kosa ngeza ny voalazan'ny bebe izany ry itsikina e. Aleo tokoa aloha ikarakara vetivety an'ilay aniko sy ora izy miravavy Sady efa malahelo amin'ny bebe mihitsy koa ngamba ireo kisoa ireo fa ohatrany lasa miavokanina be izany sady mangarika. Mety le ho angamba. Aiza koa retso ny izy kisoa angarika. Hitako. Dia ahoana kity izaho tsy avela amin'ny bebe matsaky ty Fantatro indray izao fa noho injato mahatonga andrea metraka olana amin'izany. Ka tsy misy miafina amindry kosa ngeky fa noho ny tsy fahitako azy nandritra ny fotoana maharitra ny tena mampetsika ny aretiko io e. Nefa mino sy resy lahatra fa efa tafaverina eto Andosakary izy. Ao rehefa midimy arivo iny dia andalovako eny dia raha hitako miandraindry eo izy dia lazaiko hoe salamindry dia mbola tsy afaka mivoaka. Sao mantsy mba anaiky nitsidika andry aty izy rehefa mpahafantariko an'izany. Entikoky azafady tena mitady anao mafy ny itsikina izay lazaina azy. Itsikina sy faniry Aty amin'ny efitrano fandriana aty re zay ry bebe Ary inona no amin'ny valopy entana bebe iny? Fanasana re ty ny momba nyty mihitsy zao no dia davako anareo miravavy eo. Ay, ka arosoa iara fa mihaino izay Nisy fianakaviany izay vao nahavita fasan'ery ambony Tsimery. Fianakaviany Ratrema Episery ireny ry zareo. Ka nisan'ny voasa hanotrana fitokanana ny fahasambo isika. Toa hoe amin'ny fotoana io koa no anararotandry zareo anitrena sy amin'ny ranarazana vitsivitsy eo amin'ilay fasana. Dia reo viny izany ry bebe? Afaka ray volana latsaka eo raha ny voasoratra ato. Akanjo fotsy misy tsipika mena hono ny tema. Fa isika izany tsy maninona na dia tsy manaraka an'izany aza. Mety ho laminona-be tokoa ny amin'io raha nyreko mantsy dia hoe anisan'ireo taranak'olona manan-katao avy eto Andosakary hony monina ny Antananarivo sy any amin'ny faritany ireo tompo-pasan'ireo. Na amin'izao endrika ilay fanasana izao fotsiny koa sara ve sady toa olona be dia be mihitsy izany ny vao azy Izany mihitsy. Izany eo ihany fa ondoko ary bebe? Hoe ahoana izay retsy? Maninona ho ary mba miverina manao ny asa mandrarako andavanandro amin'izay Za ngery bebe fa tsy maninona tsony na dia hoe matsaka fotsiny aza. Inona loatra ary ny mahatonga andriko misisika anao raharaha toy io Eny
ataovy izany rehefa izay mampilamitsaina andriko aza manarena be loatra fotsiny anefa hoe faly be dia tena asiana fitsinjahana Nzato tonga ihany ianao la zaza ngefa ela ny tonga teto fa ianao tsy hita mihitsy le raha vavinao iny foana no hitako mivezivezy matetika teto faniry ve ve fantatrao izy dia efa nga izy tsy nahitanao ka izy mantsy no nampitondraiko ny afatra fa za tsy afaka mety tsy fantany angamba ako fa afatra inona ritsikina hoena rary ako izay ny antony tsy nahitanao amin'ny vezivezy tety satria tsy navela ny bebe anao raharaha mihitsy ay ve dia manahoana zany ianao amin'izao ka efa tsy maninona tsony ary ny zato maika moa fa miresaka aminao toy izao tena nalahelo anao tokoa nge ary ny zato ny anaranao foana ny naverimberiko ao anaty toromasoko gaga mihitsy aza le raha vavoko fantatra nefa fa hainao rery ny fanafodiny izany tia mihananao farak'izay mafy mihitsy zany nefa moa tsy dia mety amin'ny fototom-pisainana loatra le tsika mifampikasika aza malahelo tsony rehefa efa eto azy hoa nasitrananao dia aza manao koa fa tsy maintsy ho avy ny fotoana fahatsika mifamihana ankalalahana zany finna nefa manakana antsika tsy famihana amin'izao ora sy fotoana izao nga zany fa hotana zavatra everinao kely toy izany angeritsikina no miteraka fakam-panahy avitana zavatra mety anenenany mbola veriko aminao ihany fa sarobidy loatra amiko ianao ka tsy tiako hisy pentina mandra-pahatonga le andro iraisantsika lalana mandrakizay misaotra ary njato afarasa amin'ny lehilahy tokoa ianao ary tsapako amin'izany tenao zany fa tena tia ary fatra-panaja ianao ary mba hatraiza tokoa ny fetranao ty ritsikina mety aharesy ny fitiavako anao ve ny fitiavanao ve la sy faninanana izy ty zao ary tiako ianao tiako mihoatra ny tenako tsy hiteny aho hoe ho tiaviko mandra-pavitapitra ny fofonaiko ianao satria amiko dia tsy voafetra ny fahafatesana ny fitiavana anao SILAM-PANAHY vonina ny tianao enona dia amizako ny haiko azy izany mivadiko aminao ronjato sambatra mandre an'izany teninao izany ritsikina tena resy lahatra ankehitriny fa natao ato koa ianao natao ahirery natao SILAM-PANAHIko izandray ivelany resy lahatra fa zao tokoa ritsikina misy zavatra mba tiako hiangaviana aminao inona zany ronjato manahy ihany anefa so tsy anaiky anao an'le izy ianao zavatra tsy dia mahazatra loatra manko le izy la zao rehefa raha mbola azoko tanterahana dia ataoko fa sarotra be nga le izy tsy sarotra ka zao ritsikina mividiany ianao toka gasy le loha toka iny mihitsy dia toka gasy zatovavy kely ty ve ny rahanao hividy toka gasy dia mba ahoana oza le mpivarotra amin'izany ka tonga dia nitapahanao kosa nge ny teniko hoe sady tsy hosotroana nge no antony ampividianako anao an'le izy azafady ary fa atao inona zany raha tsy hosotroana rehefa azonao le toka dia mandehany eto amin'ity toerana fionatsika ity andrarao eto ary eo ampandrarahana azy dia tonoho ny mangina any amponao any le voady nataonao teo araraketo finna daholo ronjato midika an'izany mba ahamafiorina ny fifankatiavantsika sy ampiala ny sakatsakana rehetra re sakatsakana rehetra marina raha mba azoko an-tsaina hoe inona ny ifandraisan'izany tena sambako nare zavatra salan'izany tsy nare anao hatramin'izay fa ankehitriny kosa dia ianao mihitsy no hanao azy
dia roviana rany tokony anao an'izany eto e. Na raha mpitso dia ny raha-pitso ihany aza ka amin'ny ora toy izao. Eny ary ao fa tanterahako na dia tsy dia mazava loatra amiko aza ny dikany. Tsy maintsy hazava aminao ihany ny heviny aoriana kely ao e. Oay, saika adiniko. Ianao dia ianao irery ihany no maketo amin'izay fotoana izay fa tsy arahan'olo-kafa. Endre ho toa an'iny fanirianao. Ohatrany manaiky tsy sazoko izany fotsiny angenao raha ny fomba famalinao ahy. Ka efa hoe ho ataoko fa ianao koa. Dia misaotra sahady ary re. Dia tena ho ataondry tokoa ve izany? Ieko efa nanaiky akia ary tsy te hiova hevitra ntsony aho. Soa palahelo na atezitra azy. Hafa raha samy hafa ty fiarahanareo ty ka mba marina moa. Taiza teto ambonin'ny tany nisy an'izany hoe mpifankatia tsy mbola mifampikasika izany. Izao dia nivoaka indray ny lalàna manaraka. Eny e, tsy mbola nisy navita an'izany tokoa teto ambonin'ny tany kanefa dia vitanay sinjato. Nentim-paharazana loatra ilay fiarahanareo ka. Aiza ve ka raharaha tokatra amin'ny toerana fampiarahana? Na bebe aza ve mbola nasainy dadabe nanao an'izany teo amin'ny toerana fampiarahana zareo tamin'ny fotoan'androny? Tsy haiko tsony hoe tokony ome ve amin'izany tendry izany sa tokony ho tesitra. Manadroadro mandreraka tsy. Hita fa izany no marinako. Mba akanjo tony ao anaty koa kina anaovandria amin'ny fitokanana io. Efa nieritreritra an'izany tokoa kia. Reny akanjo fitondrako mivavaka reny ihany angamba ny ano anaovako rehefa samy tsy hanaraka taimina ihany. Ny ako kia. Andrekako io? Dri fa misy inona? Nga tsy hitandry ve fasany eo aloha io e? Aiza eny tokoa. Ve ka eo akaiky kelin'ilay toerana fionanay sinjato misy toerana nandevenana n'ilay razana ho ampidirina pasambao e. Tovoantovina sy ny fefena mihitsy azy izany. Efa henokenoka ihany hoe ety amin'ny manodidina ety misy fasana nihiritra nandevenana n'ilay razana iray fa tena tsy nampoiziko hoe eo. Toa hoe dimy mantsy nisan'ireo razana ho ampidirina pasana amin'io andro io. Taony orikoditra tampoka teo koa kia ka. Kiarotro ihany hoe ohatrany somary midongona izany ilay tany eo amin'ny faritra io fa tsy nampoziko hoe fasana nihiritra. Mba lalina koa ngeky ilay olona e. Maninona ny rehefa ho afindra ilay razana vao nidiovina sy ny fefena tahaka izao ilay fasana kanefa hatramin'izay navela fotsiny teo. Tena tsy nisy namantarana azy akory hoe fasana. Hita ho aky. Izaho sinjato izao dia tsy nalala amin'ny fisiany io mihitsy. Mba vetivety koa aloha no nandiovan'ny zareo an'ilay toerana e. Tamin'izany nitondra an'ilay toaka gasy teo maly ariva izao tsy mbola nisy ninina mihitsy teo. Ary nasiana takela-bato misy soratra ihany koa Eny tokoa. Ndao hoe mba hanantona akaiky eny. Mety misoratra eo mantsy izao ny anaran'ilay olona milevinao. Ndao e. Aveto. Eto izao mahita tsara. Zany andrian'ny zatovinao azany no milevinao. Ary matanora koa kia izany ka. Eno vao 20 taona monja zany izy no ndao sy mifahafatesana raha tsy diso mikatsiko. Mampalahelo. Raha araka io daty napetaka eo indray dia tamin'ny 2 taona toy izao zany izy no nodimandry. Ndre tokoa ve zany tsy mbola nandreny fisiny razana nalevina teto mihitsy nandritra an'izay fotoana izay? Tena tsy nalala an'izany mihitsy raha tsy voandrangy. Asa bebe ngamba ny maharaka. Ary mety ny fisiny io zany mahatonga ny olona tsy mandalondalo aty amin'ity lalana ity intsony. Izay tokoa ngamba. Kay Fananina teo koa ty indray. Toa saika ny anjera raha tsy voatoako. Ohatrany batenina be tampoka izany kiaro faniry a. Batenina? Eno Ie tsara sakambiny misandriko e. Dia ndao tsika hody amin'izay. Izay ry izy miravavy
aza manam-pahazarana mandeha amin'iny lalany intsony. Misy razana milevina eo amoron'io lalana io. Ie, vao hitanay teo mihitsy, vao nidiovina sy ny fefena. Fa ahoana tokoa momba n'ilay razana milevinao ry bebe a? Toa izao amantsy vao nalala ny fisiany io teo a? Na izaho koa aza nge tsy dia maharaka e. Tsy nataony zarona oraka koa ilay fandevenana tamin'izany fotoana izany raha ny fahazahoako azy. Ny tompon'ilay tany nandevenana sy ny zokiolona vitsivitsy teto an-tanàna ihany no tena mahafantatra ny zava-nisy teo. Ve? Hitsikina, manahoana ianao? Ary toy ny aohatra be ndry anatona? Manahoana zato? Ka lasa matahotra ny ankety hatramin'ny nahalalako ny fisian'io fasan'io entiko. Ho gaga sangam sy matazana antsika eto hoe inona ary nataon'izy roa kely eo ampototry ny fasana io? Fa nga io manaikitra ka. Sady bandy milay angely milevinao e. Taiza koa izao no nahalalanao an'izany? Dabo ihany ndray izany fa vazivazy ny ahy iny e. So izany indray no ampiasa sainanao eo a. Izany tena marina tokoa angeriny zato dia efa ndrarany bebe tsy andalondalo aty intsony ahy e. Fa nodikaiko ny teny noho ny fitiavako anao ihany. Aza manary efa afaka fotoana fo dia mahazo miona ny amin'izay toerana tiatsika amin'izay tsika e. Tsy misy afaka ny anakana. Toa mitoby teny ery nge ianao izany e. Fiona mahatonga anao ilazan'izany? Ianao aloha dia asava aminao mian-dalana no tiako lazainy e. Fa alohan'izany aloha dia misy zavatra tiako mihenanao koa reto e. Zavatra ino izany ary njato? Efa reto akaikinao reto le izy. Fa eto akaiko koa iza? Reo anilanao reo re. Somary tako ny bozaka ka izay no mety tsy ahitanao tsara azy. Dia maninona koa izao no nasisika ny anaty bozaka toy izany fa tsy tonga dia nomena amin'ny vantana ka? Sa moa na fanolotra zavatra aza tsy ataotsikako? Tsy afeniko aminao ronjato fa toa manomboka leo ihany aho. Aiza ve ka na zavatra tokony atolotra ao amin'ny vantana aza dia apetraka amin'ny tany toy izao foana? Sa vao aloha re. Rehefa avy eo ihany dia ho voavaly izay fanontanianao izay. Tokoa e. Oe, toa sary ty. Sarina roby. Hita tsara ihany hoe katalogna roby na dia efa vasibasoka aza. Ie, didina roby iny. Dia jereo fa mbola misy zavatra hafa koa ao. Aiza ary izany? Savazavao tsara re. Ary inony ty? Toa peratra. Oe, peratra volamena angamba izany. Misy vatony miloko mainty miendrika fo anankiroa. Oe, ho avy no nametrahanao azy reto tato ronjato? Mazava ho azy. Atolotro anao rery. Oe e, faly be a. Misaotra indrindra ronjato a. Tsy misy saorana. Oe e, tsara tefy loatra n'ilay peratra. Dia izao amin'izay ary ritsikina ka ianao tsara. Mihainonao a? Somary sahirakiran'izay tato ato amin'ny fanomanana ny fitokanana amin'ny tapabolana eo. Ka tsy ho hitanao etondray noho izany. Aza matahotra nefa fa tsy maintsy hifankahititsika mandritry fitokanana eo. Dia izao no tena zava-dehibe a. Ilazao bebe anareo fa ho avy any aminareo ao aorian'izay. Tena marina ve izany ronjato a? Sao mantsy ny sofiko ny lalondalovana? Tsy lalondalovana izany ny sofinao ritsikina. Oe, azoko lazaina amin'ny bebe amin'izay izany ho ferahantsika satria ianao rato efa ho avy any aminay. Dia tsy voatery aty ampototry ny fasana aty intsony koa tsika vao afaka miona. Midika koa ve izany fa afaka mifampikaisika itony mpifankatia rehetra amin'izay tsika aorian'izay? Zay indrindra. Izay nge no nahatonga nilaza tamin'ny hôtery am-piandohana hoe tsy sakatsaka n'izany intsony ny fiarahantsika. Indray e, tena faly be a. Raha mba renao mantsy ny fiaingan'ny fitobitoboko ny foko ato a. Ho gaga angamba ianao raha ilazako hoe
reko tsara na dia tsy mifampikasokasoka azy tsika. Aiza koa? Tena marina nge zany e, reko midobodoboka mafy kokoa raha ampitahaina amin'ny mahazatra. Zany mihitsy. Fa zoritsikina. Ahoana rin-jato? Le peratra no azo mbola hanaovana raha tsy rehefa mandalo any aminareo a. Za ihany amin'izay no anatsofoka azy amin'ny ratsan-tananao. Fa le robe no ampanjairo dia io no anaovy amin'le fitokanana. Eny azy fa ho toafiko ny teninao e. Na dia hoe tiako hanaovana sao dia sao ihany azy ty peratra ty. Sokoa fa mbola mitapabolana le fitokanana. Mbola manam-potoana amin'ny tana azy tsara ny mpanjaitra. Fangandry mbola makeny foana? Ie, fa efa tsy fanao fotoana eo amin'ny toerana tsony koa inge zany izay e. Hay, azoko sary an-tsaina eto ery ny fetsiny teo ampanolorana ny peratra iny ho andry. Fetsiny ahoana moa? Sady manatsofoka an'le peratra eo amin'ny ratsan-tanandry izy ohatra ny mandohalika. Nefa le peratra zake moa tsy hainy an-tanandry akory. Ndry ty koa tao mampimehaka. Maninona? Reto aza tsy natony amin'ny vantana akory fa efa nataony tsarafy natao anaty bozabozaka tao no nasain'ny zavaikoko. Sady tsy mbola anaovana hono le peratra raha tsy efa mandalo aty izy. Ay tokoa moa. Ao hoe jereko tsara tokoa le katalogo ny mena indrio ampanjairina. Ndrasange e. Ty. Ahoe? Ty. Dia aiza le peratra teo ampirimiko atao anaty poketra ko ato fa sao dia ho diso toerana io ka. Ay, ty ary. Fa maninona koa zany sary efa vasoka sy malotoloto kely ohatran'ity no nomena indri. Nefa atao hoe tovolahy mihaja be raha ny fanoritsoritandry azy tamiko. Sa nanao matavy filaza tamiko fotsiny indri? Tsy mbola nanao matavy filaza tamindry izany kisa. Mety efela angamba ny tehirizana azy iny dia izay no mahatonga azy toy io. Izay tokoa anga. Tsy maintsy hamaky boatin-drakotra angamba kia ampanjairako an'ity robe ty a. Amin'izay mba afa-po kokoa satria vola kiano nanefana ny fanjairana azy. Izay hitandry fa mety atao e. Dia mba hampindry ary fa niry ilazan'ny bebe ferahanay sy ny avinjato aty amintsika. Endry. Izay no izy ry bebe a. Mba tsy ho tampoka be aminao ny fahatongavana ito tovolahy teo amintsika. Ay ve zany no izy efa napodibozika ihany hoe vakolova angamba ho akiala kely io fa mody manafina amiko fotsiny. Nanomboka tamin'ireny fotoana navarim-bariana sy nahalasam-bilany lavandriko ireny kanefa tao nanara-maso ihany fa tsy nety hitako mihitsy le tovolahy niaraka taminy. Hay tsy diso ihany zany ny eritreritiko. Hoe nisy an'izany bebe nanara-maso azany koa e. Ie, mba ahafahako manombatomba na dia amin'ny endriny ivelany mety ho toetrany fotsiny aza. Madoki ianao ry bebe fa tena tovolahy matotro izany no endry a. Ary manamafy izany famatoran'izany koa ny fahasahiny manatrika anao. Iengany irety. Fa mba taiza tokoa aloha ny nahazo ny bebe an'izany voambolana vakilovo izany e. Eno aky, tsy nampoziko bebe io mihitsy no hainoko an'izany fiteny-jatovo izany. Izany rehetra mivokatra ny fiakarana an-drenivohitra. Mahay tsy fidiny an'izao karazana voambolana tsy fatapeviana rehetra izao rehefa mitakosina maritra amin'ny zato ny tena. Izay ritsikina, tsy hanakana be fahatanin'ny fiarahanareo a. Fa izao fotsiny ihany no teniko a. Mahaiza mandanjalanja ny fiainam-pitiavana sy ny fianarana. So mantsy olona sambin-javatra ny fiatrena amin'ny fanadinana fa variana misekoseko fotsiny. Ny fandalovana ty koa tsy midika hoe efa mahazo manao izay tianareo amin'izay nareo. Fa fampifantarana tsotra ihany. Ataoko angamba fa azondriko tsara ny tiako heviana. Matoky anareo a. Moko mbola ifampiresaka tsara zay rehefa tonga aty izany tovolahy izany. Endrery bebe a. Ary fianakavian'ireo tompasana inge zany ho tovolahy io raha azoko tsara e. Matoy izy ny lasa fa ho sahirana amin'ny fikarakarana. Ie, fianakavian'ireo mihitsy ny zato ka.
Ary mino fa voakasika akaiky amin'ny fitokanana io mihitsy izy raha fomba firesany. Ka hoana amin'izay fahitandrian'le roboko. Ay tena manendrika be andry mihitsy Zany. tsotsotra fa manitona. Aindra matosoary mpanjaitra tsara koa moa no namoaka azy hitovy amin'le robo tanaty katalogy. Aperako amin'le kiraro vao noviditsika tamin'ny ambom-bola tao anaty boatin-drakitra iny izao ty tonga dia oka fotsiny. Andraso tokoa iaho avoakako dia andramako avy hatrany. Izaho moa ilay saricine nasiako azy teo. Tika. Zay. Zay mety be kia. Ay fanaraka tsara amin'ny lokon'le robo koa ny lokon'le kiraro. Tsara vitana mihitsy aloha tsika nahita an'ity kiraro milokom-bolamena ity tany an-tsena. Fa tena mba mahay mifidy didina akanjo koa le njato miaika. Ie, tena hay mihitsy. Fa tana avy hatrany ny robo mety amiko. Tsy androko sahady zany sy alatsinainy ny andro anaovako an'reto. Faniry mba andao amin'izay moa kia. Hatramin'izao kosa ve dia mbola tsy vita homana ihany. Ozy bebe sy neny izao efa ela ny lasa. Finakoary ty mikitakity ty andraso fa natsofoka an'reto kirareto asisa dia izay. Eshe. Fa dia tena maika be ny fankahita amin'ireo avambadindry mihitsy ve londry ity Ainga ndry fa tsy lozana manatsafo eo ka. Vaniko. Andao amin'izay ariko. Andraso aloha hidena tsara ny trano. Zay. Nanofo tokoa nge kia alle. Nanofo hoe ahoana ke? Hoe natao soratra moa zasin-jato. Dia ty robo ty mihitsy no nanaovako. Dia ny azy reny karazana palitao sy pataloha velondrirana mainty hitako nanaovan'ireny foana. Ka? Fa isaky manofo zany ry ty dia tsy maintsy misy anjato foana sady mba kahihatra koa zany raha nofoka. Aiza ve dia ny robo nanaovandry tetỳ am-pitokanam-pasana ihany mety indrindranao soratra. Dia ny azo koa zany ilay akanjo fitena nitandry anaovana isan'andro ihany. Ndry ty koa dia mahita lazaina sy ampimezan'olona foana ka. Efa hita fa izay manofy azoko. Ndao amin'izay ty ka toerana. So lasan'ny olona eo daholo ny sisa ka ho very plasy eto. Ie, reto ry bebe sy neny. Nefa toa efa feno olona azy eo amin'ny manodidina ny zareoko. Aleo zany tonga dia tikia. Sady tsy aloha mihitsy misy malalaka. Amin'izay koa mba tazako tsara ny zato rehefa mivezivezy eo. Ndao are. Ary tsy diso mihitsy ny eritreritro fa karazan'olona manan-katao reto fianakavian'ireo vadindry reto Jereo ankefa mihaja fianjaika be daholo ry zareo Ino aky? Sady tsara tarehy be daholo. Menda miambavy, fisikianina. Izay nkely efa nilazaiko andry bogozy raha samy mitovy lanja ato. Dia miandry ny andalovana eto zany tsikako. Misy inona ke? Toatra ny lasa saina be zany ry? Saoara zany diso fijery na ahoana fa ohatran'ny hoe mijery aty amintsika izany foana ity vehivavy ity. Vehivavy aiza zany? Io mipetraka eo amin'ny toerana tompoko eto io kia. Misy madama manao solomaso mainty be eo akaikiny. Aza mitodika be loatra fa manjary fantany hoe miresaka azy tsika. Tokoa. Ohatrany hoe mandinika be atsika roa vavy izany mihitsy ty izy. Ie. Dia ifangitiany ilay madama nanao solomaso dia miara-mijery aty ry zareo. Manala solomaso mihitsy aza moa ilay madamako. Dia jereo fa ohatrany hoe samy kosomaso teo ireny mamafa ranomaso ireny izany ry zareo. Eno fa mba inona koa ary ny tsy aritra ireo aty amintsika sa so kosa aza aky dia efa nampafantariny zato azy ireo ndry. Tamin'ny fomba ahoana ka? Mety hoe efa nisy olona tamin'ny fianakaviany ny tenenany fa izay tovovavy manao robo ohatrotro izao na ohatra izao ohatra ny olo tiany dia anisan'izany ohatra ireo vehivavy ireo. Angamba engany mba ho izay raha koatr'izay mantsy dia tsy azoko hoe inona ny tokony andinidiniana antsika toy izao. Oka izay aloha fa hisy olana fitenenana izany.
natolotry ny ACEEM Radio anareo teo SILAM-PANAHIN'AVELO Fizarana faharoa tamin'ilay tantara misy fizarana telo nosoratany Naasy sy Tokogérara Rabe Manantsona Itokina. Ireo nany mihaino amin'ny tantara Louise Ravelosoa, Sofaniry, Nanja ary Christophe Rabearana. Nandray feo sy nandrindra ra teknika Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto.